Onutrana rahaba tompoko. Ny varatra aza malefaka namahatra ny toetry ny androntsika hatramin'ny zoma maraina fa manomboka amin'ny zoma tolakandro makany amin'ny faran'ny herinandro kosa dia azo vahana izay varatra aza izay. Vokatra izay indrindra raha ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso manokana dia azo orana malefaka ny any amin'ny morotsiraka afovoany atsinanana raha toka andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ho an'ny ilany atsinanany afovoantany. Iamaina miandalana kosa zany hatramin'ny zoma fa manomboka amin'ny zoma tolakandro no iverina indray ny orana somary miatoato amin'ny morotsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo ho an'ny ilana atsinanan'ny afovoantany moa dia andrahoana na anjombona mety arahana herikerika manify manomboka amin'izay zoma tolakandro makany amin'ny faran'ny herinandro izay mety anorana manify mihitsy aza eny atsefatsefany eny. Maripana araka izany tsy misy fiovana misongadina aloha fa amin'ny zoma makany amin'ny faran'ny herinandro no isy fidina misongadina be ny maripana ho an'ny morotsiraka atsinanana sy ho an'ny afovoantany. Izany hoe azo vahana zany ny andro irinina amin'ny faran'ny herinandro. Vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia azo orana malefaka ny any amin'ny morotsiraka ny faritry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy ary Fitofinany. Andrahoana na anjombona mety arahana herikerika manify indraindray ho an'ny fatra loatra mangoro sy ny distrikan'ny Ifanadina. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko fa isava miandalana ihany rehefa misandratrandro ho an'ny ilany atsinanany afovoantany. Mifatra hafa indrindra ho an'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimo dia homaina ny andro amin'ny akapobeany na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia mety mbola ho hita taratra eny ihany ny orana malefaka any amin'ny faritry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy ary Fitofinany. Mifatra hafa kosa dia ifandimby ao ndrahoana sy masoandro. Mivinany maripana indray manodidina eo amin'ny 20 degré ny maripana ambany indrindra mivakina karatra raha toka eo amin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Ho an'ny morotsiraka atsinanana moa dia eo anelanelany 17 hatramin'ny 20 degré ary manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Ananika 530 degré maripana ambony indrindra ny amin'ny faritry Sofia sy Betsiboka. Mivinany toetry ny andro ny alarobia kosa indray dia saika iamaina aloha manerana ny Madagasikara mihitsy afa-tsy ny any amin'iny morotsiraka ny faritry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary morotsiraka ny faritra atsinanana iny ihany no mety ahitana orana malefaka. Raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina fa manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 20 degré ho amin'ny morotsiraka atsinanana ary 17 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tsy misy fiovana ny any amin'ny faritra avaratra andrefana iny fa manodidina eo amin'ny 530 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any Betsiboka sy Sofia. Vinany toetry ny andro ny alakamisy ary no amaranantsika sahady dia andrahoana na anjombona mety arahana herikerika manify na orana malefaka indraindray ny any Antalaha, Ambatsoa iny. Amin'ny faritra hafa kosa dia homaina ny andro amin'ny akapobeany na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Vinany maripana indray manodidina eo amin'ny 9 degré maripana ambany indrindra any vakina karatra raha toka ananika hatramin'ny 420 degré ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Morotsiraka atsinanana saika eo amin'ny 20 hatramin'ny 20 degré ary eo amin'ny 120 hatramin'ny 330 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Hotafakatra hatramin'ny 430 na 530 degré foana maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sofia sy Betsiboka. Dia izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy izay avy etỳ eto Madagasikara dia mirary soa ho an'ireo zandry zanaka anala ny fanadinana CPE ho amin'ny rahampitso. Veloma tompoko.